mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana dia miarabantsika rehetra ihany koa fanatratra ny taona vaovao. Mino fa salama tsara daholo nareo dia ny faniriako mandritra n'ity taona ity eo am-piandrasana an' Jesosy sika dia samy vonona daholo sika araikizy hitsena an' Jesosy. Ny lohateny lesona izay ianarantsika dia hoe manampy any dada. Ny tsy anjery ao amin'ny obolana 2020 na dia ny zaza aza dia mampiseho ny fanaony. Mora kely ilay tsy anjerisika andao amerina izay nge sika na dia ny zaza aza dia mampiseho ny fanaony. Bravo, mahay daholo nareo. Fa izao aloha hiaraka hivavaka isika alohan'ny hanoantsika ny tantara dia ahondrika ary ny loha akipy maso. Andriamanitra misaotra betsaka no fahasoavana izay omenao anay, fa na dia mbola zaza izahay dia tsy diso anjara mandrakariva eo amin'ny fianarana ny teninao, fandraisana fitahiana avy aminao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Anaraka ny tantara ary sika izao dia mahazo toerana tsara daholo. Josefa rain'i Jesosy dia mpandrafitra. Ny mpandrafitra dia olona manangana sy manambatra zavatra vita amin'ny hazo. Nanana toeram-pandrafetany Josefa teo akaikin'ny tranony. Nanamboatra fanaka tao izy. Ninavy ary ny araky ny hevitra izany fanaka nataony izany. Nanamboatra seza, latabatra, ny zavatra hafa ihany koa. Nanao fitaovam-piasana ihany koa izy. Hainao ve izany fitaovam-piasana izany? Ny fitaovam-piasana dia zavatra entina manampy amin'ny tanany asa. Naka hazo iray Josefa ary nataony malama tsara. Avy eo izy naka vato ka napetany teo amin'ny lohan'ilay hazo. Nanamboatra fitaovana hivelesana zavatra izy. Fantatrao hoe inona no anarana inona ny fitaovana nanamboarin'i Josefa? Izay indrindra nanamboatra marito na hoe marteau izy. Nanao fitaovana lehibe koa izy toy ny angaton'omby vita amin'ny hazo. Hainao ve hoe inona izany angaton'omby izany? Fitaovana hiadiana tany mba ahafahany mpamboly mamboly izany. Nampianarin'i Josefa an'i Jesosy ny fomba fanaovana ny asa amin'ny mpandrafitra. Nampianariny voalohany aloha ny fampiasana marteau, hamatsihana fantsika. Rehefa nialehibe Jesosy dia nampianarina ny Josefa azy ny fampiasana tsofa hanapahana hazo. Matetika ny hazo dia mavesatra ka manjary ny tombo ny sandry tamin'ny batabatanany ireny Jesosy. Na nanasandry matanjaka ve ianao? Asa hoe ny sandrinao? Na hampiasa fitaovana maranitra betsaka Jesosy tao an-trano fandrafetana. Noho izany dia mitandrina fatratra izy rehefa manao ny asany. Rehefa nialehibe Jesosy dia navelany dadany hanangana fanaka samirery. Ampirimy Jesosy daholo ny fitaovana rehefa vita ny asa ary manampy ny fanadiovana izy. Manampy an'i Josefa manadio ny trano fandrafetana foana izy isaky ny farana ny andro iray. Tiany iray aman-dreny ny Jesosy. Tiany manampy an'i Josefa tao an-trano fandrafetana ary tiany manampy an'i Maria ao an-trano. Nafaly azy ireo izany toetra izay tia manampy izany. Koa ninona zavatra nangatahana mba ataony dia ataony arak'izay tsara indrindra izany. Faly ahy rehefa manampy ahy ianao. Inona re ny zavatra mety ho vitanao hanampiana ahy? Afaka manondraka voninkazo ianao? Afaka maka zavatra ho ahy? Afaka mamafa ny vovoka amin'ny fanaka? Ny fanampianao sy ny fanaovanao tsara indrindra amin'ny asa ataonao dia ahatonga anao hitombo sy hamatanjaka tahaka an'i Jesosy. Mianatra eo tongotrao.